fa ny zanak'Andriamanitra dia manana ny endrik'Andriamanitra. Raha olombelona fotsiny tsy ampy hitovy tanteraka amin'ny endrik'Andriamanitra. Nanana programa izy tany voalohany nanao hoe andesika hanamboatra olombelona tahaka ny endrikitsika, tahaka antsika nanamboarana azy, tovy endrika amintsika. Dia nataon'Andriamanitra izay. Fa rehefa nivadika Adama sy Eva dia very le endrika fitovizana rehefa nifitahan'ny Satany hoe raha mihinana an'ity zavatra nandrarana anareo ity nareo vao tena mitovy. Andriamanitra nefa miteny fa vao vity nareo dia mitovy. Nefa mbola nitingina ny devoly hoe tamin'ny heviny hoe raha mihinana an'ilay nandrarana, izany hoe raha mandika ny zavatra tenenin'Andriamanitra dia tsy mitovy endrika intsony satria voaroka tao Sahidena dia miboridana maty ilay fanahy. Dia inona ary izany ilay endrika itovizantsika amin'Andriamanitra? Miarabanao manaraka nyity fandarana zanak'ampatovy ity indray dia misaotra an'Andriamanitra tsika mbola afaka miaraka mandrakariva. Mino aho fa liana ianao raha nanaraka ny teo aloha ary raha tsy nanaraka manao dia afaka mijery ny fandarana teo aloha mba hisy zohiny tsara ilay hevitra izay fampizarantsika eto. Mbola miresaka ihany tsika mandidina an'ilay loha hevitra amin'ny fiainana hoe misy fanjakana anankiroa mifanohitra eto ambony tany dia fanjakan'izao tontolo izao sy ny fanjakan'Andriamanitra. Izay zany ny zavatra andresahana. Tany am-boalohany niresaka an'izay tsika izay tontolo anankiroa izay dia nisy ihany koa fizarana hoe samihafa ny tontolo ara-panahy sy ny tontolo ara-nofo hita maso izay hifantohany ny sehatra misy an'ireo fanjakana roa samihafa ireo. Ampazavazava kokoa zany amin'ity fandarana manaraka ity dia averiko azavaina indray mikasika antsika olombelona. Efa nisy fandarana ngeza be tany aloha tany, tsy mampaninona aho mamerimberina fa raha mijery ny page ny GES ianao na groupe évangélique Shalom misy fandarana be dia be any fa omenanao ihany ny roa injoy izay misy an'izay rehetrarehetra izay. Dia hiresaka zany tsika amin'ity manaraka ity indray lohevitra ho resantsika dia nitsika olombelona endrika manahoana fa ny zanak'Andriamanitra dia manana ny endrik'Andriamanitra. Raha olombelona fotsiny tsy ampy hitovy tanteraka amin'ny endrik'Andriamanitra. Nanana programa izy tany voalohany nanao hoe andesika hanamboatra olombelona tahaka ny endrikitsika, tahaka antsika nanamboarana azy, tovy endrika amintsika. Dia nataon'Andriamanitra izay. Fa rehefa nivadika Adama sy Eva dia very le endrika fitovizana rehefa nifitahan'ny Satany hoe raha mihinana an'ity zavatra nandrarana anareo ity nareo vao tena mitovy. Andriamanitra nefa miteny fa vao vity nareo dia mitovy. Nefa mbola nitingina ny devoly hoe tamin'ny heviny hoe raha mihinana an'ilay nandrarana, izany hoe raha mandika ny zavatra tenenin'Andriamanitra dia tsy mitovy endrika intsony satria voaroka tao Sahidena dia miboridana maty ilay fanahy. Dia inona ary izany ilay endrika itovizantsika amin'Andriamanitra? Avy hatrany dia hiainga amina soratra masina aloha tsika voana zany. Raha jerentsika ity soratra masina ity izay nosoratan'i Paoly, taratasy voalohany nosoratan'i Paoly ho an'ny Tesalonianina 5:1-7. Zao zany vakiny eo. Ary Andriamanitra fiadanana ny hoe hamasina anareo samy ho tanteraka. Ahoana ilay fahatanterahana? Ka aoka harovana avokoa ny fanahinareo, izay ilay vata anankiray, sy ny ainareo, izay ilay vatana faharoa, ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Ireo endrika telo ireo no endrika itovizantsika amin'Andriamanitra ray teny fanahy. Ka raha vao ny ray amin'ireo zany maty dia tsy manana ilay endrika anankitelon'Andriamanitra intsony. Raha vao maty ny ray amin'ireo dia andinga antsika jery tenin'Andriamanitra anankiray indreo amin'ny Jakoba hanamafisantsika an'izay. Raha hijeritsika ity soratra masina izay soratana ho an'ny Hébreu ity raha no fikarohana moa zany tsika raha tena mandalina dia tsy tena mazava fantatra tsara izy amono tena nanoratra azy fa tsy dedirantsika lalina koa fa ny tena zava-dehibe dia hoe inona ny voarakitra tato amin'ity satria ao anatin'ny kanona amin'ny Baiboly izy ity. Ato anatin'ity Hébreu 2:7 zany dia misy an'izao teny izao hoe ny 2:12 fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra. Io zany le teny
ka maranitra no ny sabatra roa lela ka manindrona hatramin'ny fampisarahana. Voalohany aina, faharoa fanahy, ary fahatelo tonona sy tsoka ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainan'ny fo. Misy toko anankitelo zany, ny aina na ny amina. Io ny tena maolona, ny aina maolona fa tsy ny fanahy maolona. Efa nisy fampianarana be dia be tany aloha, efa tany amin'ny taona lasa be tany. Ny aina maolona fa tsy ny fanahy akanjo. Ny fanahy mety maty, dia misy mifananganana maty ny fanahy, dia misy ny fanaterahana fanahy vao hoe nateraka indray ara-panahy daholo zany. Fa ny aina tsy miova, ianao le mahaenao le aina na le amina, io zany ianao le misafidy. Io le endriky Jehovah Andriamanitra, le fanahy le endriky ny fanahy masina, dia le tonona sy tsoka zany mamele nofo voasaratsara ka mamendriky Jesosy Kristy tonga nofo tety ambony tany, ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainan'ny fo. Tiana tenenina zany eto rafitinina dia manana endrika telo izao sy anao izay tovizana endrika amin'Andriamanitra. Ka raha tsy mitoetra izay endrika Andriamanitra eo amintsika olombelona izay dia tsy afaka hiaina amin'ilay ara-panahy resahana teo amin'ny fandarana teo aloha teo tsika. Le fandarana teo aloha mantsy dia nampiseho ny mahasamihafa ny ara-panahy sy ny ara-nofo. Ny ara-nofo hita maso, ary ny ara-nofo vokatry ny ara-panahy. Ny loza sy ny olana mitranga amin'ny olombelona sy ny aretina dia vokatry ny faratsiana nataon'ny olombelona ihany. Rehefa mivadika i Adama sy Eva voaroaka tao amin'ny Saha-Edena, tao Edena tsisy virus, tsisy hoe tamin'ny andro fahavalo, tamin'ny andro fahasivy Andriamanitra nanamboatra aretina. Ozy izy tamin'ny andro fahaenina hoe ary rehefa hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony fa tsara dia nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito. Fa ny ratsy rehetra zany efa taty ivelany daholo voantrano. Ny dikan'izany vokatry ny fahotan'ny olombelona ihany, vokatry ny ara-nofo nety le sainy ratsy nampidiriny Satana ato aminy. Andriamanitra ny saina tsara mba hamorona olombelona mitovy endrika, dia voly misainy ratsy mba hanapotika amin'ny fiainan'ny olombelona. Ary ny hevitra meny divoly rehetra araka ny fampianarana teo aloha dia nofo tsy mahasona inanina, nofo tsy mihevitra ny fanaza mihitsy fa ny animba. Ny hevitry nofo dia fahafatesana zany ny vakitsika atao amin'ny Romana 9:9. Noho izany ny olona mandeha ara-nofo zany dia olona mitrandraka fahafatesana ho amin'ny fiainany, mitrandraka fahampitehana ho amin'ny fiainany. Io tsy eka tsika nge mitafy nofo fa mitafy nofo tsika fa araka ny voalaza ny Hebreo 12:7 voavakitsika teo fa tsy maintsy sarahana amin'ny ten'Andriamanitra nofo sy ny fanahy ary ny aina. Fa raha mbola mifamatotra dia olona voafatotra ianao zany. Fa rehefa maleo tena fanahy tsy gejainy nofo tsony dia izay no atao hoe fifohazam-panahy, fitsanganana amin'ny maty indray ara-panahy. Dia hijery ten'Andriamanitra tsika ao amin'ny Efesianina. Raha jerentsika ty ten'Andriamanitra ao amin'ny Efesianina ty 5:4 dia zao voalaza zao, koa izany ilazany hoe mifoazy ianao izay matory. Isa moa matory resahana eto, olona tao am-piangonana nge tany Efesosy anie ny resahana fa tsy olona any am-pandriana ary mitsangana amin'ny maty, tsy any am-pasana anie mitory Paoly fa ao am-piangonana, ao amin'ny sinagoga. Midika olona miaino azy ny teneny hoe mifoazy ianareo izay matory ara-panahy, ary nareo maty ara-panahy, maty fanahy, araka ny teny Paoly hoe maty fahavelony. Nareo izy maty fahavelony ho an'ny olona zany mbola tsy mandray ny fanjakan'ny lanitra, dia ampazava-nareo Kristy, azava aminareo ny hevitry Kristy. Raha manaiky fo ara-panahy nareo, izay no atao hoe fifohazam-panahy sy fitsanganana maty ara-panahy. Fa tsy hoe mandeha makany am-piangonana mivavaka dia hoe efa mifoha fanahy. Ny olona nge fiangonana zao lamoa dia taloha tamin'ny andro fahatandranay, ny olona mandeha any am-piangonana no mihezana, tsy manan-katao reny le vizaka amin'ny fiainana. Amin'izao fotoana takan'izay tsy makany am-piangonana indray zao mihezana hoe reny le tena tsy ao mihitsy fa maty alizy. Ka ny olona makany am-piangonana lasa fomba sy lamody lizy. Tsy izay ny takiana lenao makany am-piangonana fa ianao mifoha ara-panahy. Io zany tsy mahatsara tsy mampety loatra le fifoazana atao hoe sampana, satria raha sampana lizy dia izy ny sampana sasany hoe any fifoazana zany fa tsy anay mahazo matory zany ny sampana fa io tsy fanenjena na fanakiana fa mba hevitra. Dia ny fitsanganana maty koa tsy mifakanesana any am-piangonana fa mifanapa-kevitra ao, andray fanahy vaovao ateraka indray. Zay no vao velona ara-panahy, miaina ara-panahy fa tsy miaina ara-nofo, mandeha ara-panahy fa tsy mandeha ara-nofo. Be zany azo tansaina ao anaty Baiboly ao ny olona mandeha ara-panahy sy ny ara-nofo araka ny resaka natao tamin'ny fandarana teo aloha fa samy hafa mihitsy ary zay no ampirisihana antsika zany hoe ny olona zany dia tena tsy manana endrik'Andriamanitra raha tsy feno aloha le aina tena fanahy. Ny olona manana an'izay endrika izay no atao hoe olona nitsangana tamin'ny maty ary afaka miaina ny fiainana ara-panahy ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ka raha isafidy zany ianao izay hiditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra kanefa ianao tsy hifoha ara-panahy, ianao tsy hitsangana amin'ny fahafatesan'ny fanahy,
hiala amin'ny fahafatesana izay afatotro ny vovoka be dia be ho any soratra masina any amin'ny salamo any hoe vonjeo aho hiala amin'ny vovoka fa mifatotra ny vovoka ny haiko ny fanahiko sisa be dia be fa ezaka tsy tenin'Andriamanitra be dia be no atolotra isaky ny manolotra fa teny vitsivitsy mba ahafahanao mifantoka tsara dia mampirisika anao indray amin'ny fandarana manaraka mampirisika anao sahady manaraka amin'ny fandarana fikariny JES na groupe évangélique Shalom mitondra lohateny hoe zanak'Ampadova mampirisika anao mba hizara ny fandarana amin'ny namana fa raha hitanao hoe tsara nisy ka mahasoa ny hafa tsy mitaonataona nizaniza fa mba mety manampy fahazavana mba ilazao ny namana ilazao ny namana hoe tena mba misy hevitra azo ifampiresanty azo ifandiniana azo ifampiheverana mbola isy ny fotoana hoa mety anaovantsika direkta ifanontaniana ary mety izy ko ara sehatra ionantsika mivantana amin'ny hevitra lehibe malalaka na conférence afatsika mifamelabelatra amatsy malalaka zay tianao anontaniana azo apetraka daholo tsisy hoe tsy mahazo manontany an'izany ary tsisy fantaniana hoe ialana fotsiny fa tsy valiana tsy misy an'izany na eto ary raha ohatra ianao ka mametraka fanontaniana any amin'ny commentaire amin'ny Facebook dia valiana foana izy ary valiana mpanajany tsy valiana fatezerana tsy valiana fiavina vonana ary tsy valiana fanafitonana fa valiana mpanajany dia ianao koa raha mba manitikitika ka te antanina te ametraka tsy dia tsara ny mamingavinga satria tsy fanavy amin'ny tompo izany ny fanavy amin'ny tompo dia fihavanana tsy mitovy aminao ary na fanipaka mihitsy ary fanaja foana tsy mila ady aman'olona izany natao hoe zanak'Andriamanitra zanaky ny fihavanana sambatra mpampiavana fa izy no tsy hoe zanak'Andriamanitra ka itsika raha te ho zanak'Andriamanitra dia maiza misafidy ny camp misy antsika hoe ao amin'izao tontolo izao sa camp ao amin'ny fanjakan'ny lanitra dia efa ny anarantsika mahasamy hafa amin'ny fiainana ara-panasy ny ara-nofo ary voahitantsika tokoa izany hoe ohatran'iza moa ny olona manana ny endrika mitovy amin'Andriamanitra araka ny eritreretan'Andriamanitra tany am-boalohany tao anaty eritreritra tsara be taondoan'Andriamanitra dia tanteraka hita maso izy io olana hita maso vahaolana tsy hita maso mamany io eritreritra tsara tonono ny vava izay teny tsara vao amin'ny saina sy ny fonao dia hamariny fanamasina dia ho lasa hita maso ary io vantontolo misy anao izay zany ny endrika tsara ananan'ny olona ao amin'ny fanjakan'ny lanitra dia mahereza miondra indretsika amin'ny fandarana manaraka